eto ho atsika diaspora rehetra tokolasy tombovavy solava resaka aho satria latsaka 20 minitra zao ny amin'ny folo fa ny zavatra tiako tenenina fotsiny a dia tsy hoe manao propagande ho an'ny président fa androany aho mba tehiteny amitsika hoe fanapahan-kevitra hentra zay nataony ho an'io firenena io a zay tena hitako a tsy mora maha-olombelona azy izy io moa sady filohan'ny fanavaozana sady mpiandry a sady raim-pianakaviana ao anatin'izay zavatra atsapahanao ny tena antsona miatsaran'andriamanitra azy satria teo akaikiny foana tamin'ny zavatra natao rehetra zavatra tiako ambarantsika raha lasy anabavy mona tia surtout eto en France zany koa Australia firenena tena rotoka tanteraka firenena tsisy vola firenena tena potoka ny lovay fa hanome prix manokana ho an'ny mpiaka-panjakana rehetra raha ny proposition taavana financiary tsy fa tsy nanaiky raha ngahy io ampiakaron-dray raha tokony zavatra mihitanareo any amin'ny Facebook réseaux sociaux be lehibe zavatra na eto en France be lehibe zavatra teneninao fa ambarako amitsika vaoaka malagasy rehetra tsy akanapaka mono eto en France fa anisany tonga ny fitay tao anatin'ny fotoana foty resaka monopolisation ny bouteille tanteraka ary vavolombelona ny tenako mahita ny anovana ny zavatra zany manotika ny atao hoe fivarotana menaka ho an'olo tokana zany tsy moro fa vitany colonely président refondation tao anatin'ny 3 mois afaka mivarotra menaka daholo rehetra ny Madagasikara antsika resaka na io lafarine io a Madagasikara amizao fotoana aniteny amin'ny total zany na izy pétroliana kefatra reo hanafatra apiditra pétrole hafa ny Madagasikara tsisy mahavity zany ary izy io koa moa misy taimily nataon'Andriamanitra angambany tapitra tanteraka mois de mai zao ny contrat-ny pétroliana kefatra reo zany tekanareo fa mitsika ny teny zao za koa moa miaraka amin'ny tany Russia izy koa pétrolier russiana koa na Qatar koa ho tonga ao Madagasikara fa izy compétition hiteny amitsika tsy ndraindray lazaina fa tsy teny manao miasany exécutif non za sy teny tsy manao asany exécutif ialatsiny tokola ialatsiny tokovavy fa tsy ndray mahadepute anay manara-maso izahay fataro fanapakevitra fa efa nanambara mihitsy président Mitterrand 33 millions de dollars volany lavanily nalana 4%, nalana 4 dollars nanambara izy averena amin'ny tatsahandray io vola io mbola apetraka tanareo zay mahatonga anay miteny tsisy ola sa manao an'izany ane Atile menaka tare manala tasy manala mony manala mitafitasy reta orkla azafady aloha e azafady tena reraka misy manentsika anao fa zao aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy sapanay mihitsy Thierry taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha e nandravatra no maly ve ianao dia atsangana vilarapitso valio aloha raha tsy inonako ay hitanao zany ianao ihany tena valy azy ry namako ny tranopody no vitany vava fanofanovana kosa
antsika rehetra miaraka. Fotoana fanavaozany zao andao mba hanavoatoetsainy namaraina na atoandro na hariva top radio fonafona. Inona no resahana, inona no afaka ifampizarana amin'ity maraina ity mazava loatra satria raha ny vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ilay ataontsika hoe zotra makany amin'ilay concertation nationale. Izany rehetrarehetra zany dia alohavan'ilay ataontsika hoe deadline na le fepitoana amin'ilay fandraisantsika amin'ireo vondrom-paritra zany. Le vondrom-paritra mahampikambana ny Madagasikara, ny vondrony SADC ohatra. Eo ihany koa ny vondrona africaine. Ino moa zava-misy zany amin'ireo ataontsika hoe vondrona anankiroa ireo dia mazava loatra hoe mila mametraka amin'ny toerany tsara i Madagasikara amin'ny hoe inona ny tena ataony, inona zotra ho arahany mba hiverenana tsara zany amin'ny latin'ilay ataontsika hoe ananany an'ilay légitimité ao anatin'ilay izy ao anivon'ireo fikambanam-paritra ireo. Ny vondrona africaine moa zany dia mbola mampiantona antsika zany ao anatin'izany rehetrarehetra izany eo amin'ny ivon'ny SADC dia miandry hatramin'ny rafakapitso ny amin'ny hoe hanoloran'ny Madagasikara an'ilay ataontsika hoe tondrozotrana ny feu de route. Voaresaka io tao anatin'ny dian'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tany a Frantsa tao anatin'ilay atao hoe fisidihana arakasa ny tanterahana tamin'ny talata lasa teo. Ino moa no voaresaka tao anatin'izany dia ny hoe vonona vita hosoniavina ary ho atolotra izany feu de route zany. Dia nanamafy an'izany ihany koa ny minisitrim-panjakana misahana ny minisitrim-panjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika misahana ny indrindraindrindra kasika an'izay ataontsika hoe fanavaozana izay. Ny maître Anitra Razafimanatsora ny tafata amin'ny mpanao gazety omaly nanao karazana tatitry ny asa vitany zany ministera sahany zany tao anatin'izay eo amin'ny fabolany eo nijoroany gouvernement Eritsalama Rajaonarivelo. Tao anatin'izany zany resahany fa misy ireo karazana dinika fikaonando savaranando zay fa vita tao anatin'ny faritra 10 ahafahana zany mamariparitra ny amin'ny hoe ohatrotrany ahoana no hitondrana ny tena hoe concertation satria dia ahitana ihany zany tao anatin'ireo faritra 10 zay nanaovana an'ilay concertation savaranando fa misy ny fahasamihafana zany nateraka le hoe lafin'ny kolotsaina dia ao amin'ny lafin'ny ataontsika hoe fomba mampanao sy ny sisa dia ahafahana mijery sy mandrafitra an'izany ary dia mbola ho anaovana andrana indray zany le ataontsika hoe vokatra azo tao anatin'izay ireo savaranando ireo ho ampidininy any anivon'ny fokotany mialohany tena anaovana an'ilay concertation nationale. Zay zany io fa nytiantsika ho resahana aminatin'ilay izy dia hoe vonona vita ary ho atolotra lay tondrozotrana ny feu de route. Dia fa manomboka mandeha moa zany ny adevitra sy ny fanehoan-kevitra sy ny fanamariana ataon'ny mpanao politika malagasy hafanana dia hafanana mihitsy ao anatin'io zany le amin'indraindray misy an'ilay tena hoe mahita volana alohan'ny abibo indraindray ao anatin'ilay izy hoe vahoana moa zany fipetraka izany tondrozotra zany tsy inclusive le izy tsy ny rahan'ny mpanao politika satria ny mpanao politika zany hoe tokony nakana ny hevitry ny rehetra dia mba hanome le hoe sata ve le izy sata ny tetezamita sa ahoana. Dia io moa zany fa etsakilany ihany koa ny paradisy ny ao anatin'izao hoe fanavaozana mpanohana ny fanavaozana ny Repoblika izao dia milaza mazava ny amin'ny hoe tsisy fifanandrinana politika na hoe protagoniste politika zany teto ohatra ny tany amin'ny taona 2024 hoe ny fitondrana zay ny Tikos Madagasikara ny teo dia teo ihany koa ny TGV niaraka tamin'ny Andry Rajoelina dia lasa anisan'izay ankolafy anankiroa zay ny fanandrana teo amin'ny raharaha tany amin'ny taona 2024 ary niteraka n'ireny ataontsika hoe mouvance maro samihafa no niteraka an'ilay feu de route taty aoriana. Fa ny raharaha 2024 dia niafaka kely satria nifototra bebe kokoa tamin'ny lafin'ny social fitakiana ary tao ambadika ilay fitakiana dia ny tanora moa zany tena isany nanao sy angaredona tao anatin'le izy ary azalazaina fa isany nahafaingana zany ny fidirany antsehatra ny teo anivon'ny kapisato hoe ampitsahatra ny herisetra sy ny vonoka zay natao ny teo anivon'ny tompom-pahefana zany nampiasa ny hery famiretina tamin'ny zany fotoana izany. Dia eo zany no mipetraka le hoe le tondrozotra ho aroso satria moa io zany dia hoe ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika no hampafantatra an'izany dia samy miandro aloha ny rehetra fa raha ny vinavina zay ataon'ny totoka hoe mpanohana ny fanavaozana amin'izao fotoana izao dia no hoe karazana
fanazavana mitsipitsipiriny ametrahana atao chronogramme na ny titiandro ny fanatanterahana le programme de mise en œuvre ny PGE na ny programme ny akapobean'ny fanjakana zany fandarana sakapobean'ny fanjakana no votoatiny zany tondrotrotro zany na le feu de route io miandro zany tsika zany fa samy vinavina daholo zany nandretsy mametraka ny hoe fa ahoana zany fa lasa mandeha ila tony kirahany be minavy zany lay tondrozotra zay ivoaka eo satria tsy nakana ny hevitry ny rehetra tsy inclusif raha resaky ny hava zany dia ny filohan'ny fanavozana ny république moa tany dia tany Frantsa dia nanepika mazava fa tsy mandray anjara ao anatin'izany ny vahiny fa resaka samy gasy io de ohatran'izany koa ny any amin'ny resaka hoe fikaonan-doam-pirenena concertation nationale fa nametraka mazava ihany koa zany ny filohan'ny fanavozana ny république fa raharahany samy malagasy ary diniky ny samy malagasy no zany resaka hoe concertation nationale zary ny alohan'izany ty resaka hoe tondrozotro tya dia ampianasana lay tena hoe fanazavana zay hoentin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao dia efa fatapatatra hitahita soritra ihany zany fa hoe karazana éclatement na ventile hoe somary omena amin'ny atsipitsipiriana zany le hoe inona no tanterahana amin'ny fotoana inona dia io zany le hoe zay le chronogramme ohatra hoe amin'ny volana mars ahoana ny atao amin'ny volana aprily amin'ny ahoana ny atao fa amin'ny ankapobeny dia efa fatapatatra le izy tare amin'ny fiandohany zao fitantanana ny firenena zao hoe fifidianana filohan'ny république ny mamarana anyty 4 volana ty satria mbola namafisina moa zany fa 4 volana no faharetan'izao fitantanana ny atao hoe régime intérimaire izao dia ao anatin'izay 4 volana zay mamarana azy dia ny fifidianana filohan'ny république mialohan'ny fifidianana ny filohan'ny république dia misy ny fifidianana lalam-panorenana mety élection constitutionnelle no za référendum no hitranga io zany alohan'izany ka dia misy ny atao hoe concertation nationale ao nelanelan'ny concertation nationale zany dia mbola misy karazana fakakevitra isatsehatra maro samihafa rehefa betsaka ny tranga sy ny tanterahana tao anatin'izany fotoana zany atoato zao dia mbola iseho amin'ity atao anatina atao andro vitsy ny fikaonan-dohan'ny tanora ary nanamafy an'izany ny minisy mpanjakana Ramatoa Maître Anitra Razafinantsoa efa napafantatra ny hisiny zany ihany koa nadritra ny fambolekazo nataony GNZ tena vodovorona ary mbola namafisin'ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena nga rasambany zany tamin'ny farany herinaritra tao tamin'ny sabotsy tamin'nisy fionana tao aorian'ny ataontsika fanaovatsy ny tamin'ilay mpanazatra ny barengy Corentin sy teo ihany koa ilay fampafantarana ny ataontsika hoe fanombohan'ilay festival ny resaka horonan-tsary fohy zany zay tanterahana ihany koa teto amin'ny Tananarivo moa zany marimarina kokoa ny hoe hisin'io fikaonan-dohan'ny tanora io satria azo lazaina fa ny tanora moa zany indrindra fa tantale GNZ dia isany teo aloha laharana atao anatin'ny zavatra maromaro ary tsikaritra zany amin'ny zavatra ataon'ity fitondram-panjakana ity ny fanomezana tsikelikely sehatra ny tanora efa hita zany ao anatin'ny hoe fisoloatena any anatin'ny hoe conseiller any anatin'ireny androm-panjakana ireny any anatina ministera dia saika misy tanora ny GNZ daholo ny akamoron'ireo ministera amin'izao fotoana zao ao anatin'ny atao hoe cabinet zany dia manomboka famba hoe misehatra ohatroatra ahoana zany amin'ny lafitra hoe fitantanana ny firenena zany na tsy tena manana ataontsika hoe andraikitra ny fanapahan-kevitra ary fa amin'ny hoe mba tolotsaina zany dia mba misy fitarihana tsikelikely mandeha makany amin'izany ary fampatsahivana ihany koa ny anjara toeran'ny tanora zay dia hoe ao anatin'le lahara-pahamehana enina ny fandritan'izao fitondram-panjakana zao tany amin'ny fiandohana zany tamin'ny efabolana lasa anisan'ny hoe lahara-pahamehana ny merenina ny jiro sy ny eto hoe fisitrahany malagasy ny jiro amin'ny manerana nosy io fa tsy eto Antananarivo ihany tozaina ny koa ny amin'ny rano tozaina ny koa misahatra ny resaka ny fanabeazana efa betsaka ihany ny fanapahan-kevitra andraisana manodidina zany na amin'ny resaka hoe fanatsarana ny fisitrahana ireo tombontsoa samihafa ho an'ny mpanabe amin'ny akapobeany zany na dia mbola tsy tena hoe maleo sara ny arana vidiny fa nisy kosa niezaka zay nataon'ny fitondrana amin'joro amin'izao fotoana zao amin'ny fanatsarana ny ambaindainy ny ataontsika hoe fisitrahan'ireo mpanabe mpampianatra mpanabe zany ny zavatra tokony hositrahany mba hifanaraka mba akaikikaiky kokoa amin'ny zavatra iaina zany amin'ny resaka hoe inflation ny sondrom-bidim-piainana sy ny ataontsika hoe ny zavatra amin'ny akapobeany zany mba hoe isian'ny fifatoana bebe koa amin'le asa
mampana be dia eo ihany koa ny amin'ny lafin'ny fahasalamana fa misy ihany koa ny ezaka zay efa nataon'ny fitondram-panjakana mijoro am'izao fotoana zao ny amin'ny fanatsarana zay hoe tolotra ara-pahasalamana zay na de mbola betsaka raha ny ezaka tokony atao amin'ny zavatra misy eo anivon'ny tontolon'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny amin'ny hoe rafitra ara-pahasalamana ny olombelona ao anatin'izany sehatra zany eo ihany koa ny kasika ny tanora indrindrandrindra ny hoe ny asa famoronana asa ny politika ny asa ho an'ny tanora tafiditra ao anatin'ireo lahara-pahamehana enina ary ny fanenina moa zany averimberitsika foana hatrany dia ny makany amin'ilay lalan-tsaina ao amin'ny fanatanterahana lay fikaonan-doam-pirenena na ny concertation nationale ina moa ny tena ao mafisina ao anatin'izany rehetrarehetra zany de hoe zay le toeran'ny tanora tao anatin'ity resaka fanavozana ny republika ity verenina ihany zany hoe miandry samy miandry aloha zany rehetra ny amin'ny tena votovotoatany an'ilay tao hoe tondrozotra na feu de route zay ho atolotra ny fitondrana mijoro am'izao fotoana zao ny sadek mazava loatra moa zany hoe mba hahafantarany hoe mizotra makaiza marina zao fitondrana zao mitazona an'le hoe 24 mois vely izy ny tondrozotra dia maritra an'izany mitazona ny tena izy fifidianana demokratika ary andraisan'ny rehetra anjara ary akatoavin'ny rehetra ve dia tokony ho hita ao anatin'izany tondrozotra zany ahoana ny fanatanterahana an'ilay fifidianana lalam-panorenana zany satria efa voaresaka zany tao anatin'ilay programme de mise en œuvre na amin'ny PMO dia ireo zany mety ola zany mitsipitsipiriana satria rehefa mivoaka rehefa vita rehefa voafidy ny lalam-panorenana dia ny lalam-panorenana hamariparitra inona no andrim-panjakana mijoro ahoana ny fipetra tetezamita miroso makany amin'ny fanatanterahana ilay fifidianana moa zay efa nipinipiteny ihany ny filohan'ny fanavozana ny republika nandritra ny diantany frantsa tamin'ny fionana nandritra tamin'ireo diaspora na ny malagasy mila ravinahitra any Europa ny Frantsa indrindrandrindra ny amin'ny hoe ny amin'io rafitra zay mikarakara sy mitantana ny fifidianana dia lavitra ny fitokisan'ny vahoaka ny amin'ny seni zany ary efa misy ny ezaka efa mandeha am'izao fotoana zao araka nambarany mikasika an'le hoe resaka biometrika zany ary dia mino sika fa efa misotra makany am'izany ihany koa zany ny amin'ny heverina ny hanatanterahana n'ilay fifidianana zay ho atao na fifidianana inona na fifidianana inona mba ampiena mba hiverenan'le fitokisan'ny olona amin'ny resaka fifidianana ary ao anatin'izany moa zany de mba hampitombo ny tapahavitrian'ny malagasy amin'ny fandehanana amin'ny fidy ary ihany koa mba tsy isin'le hoe osoka atony hoe alabato na hoe faniliana ny olona zay tokony hifidy nefa tsy voasoratra anaty lisy mpifidianana no ny antony samy hafa zany mitranga eny ampanaovana an'le fanoratana ao anatin'ilay lisy mpifidianana efa tsinjotsinjo ihany zany amin'ny ankapobeny ny endrikendriky ny zavatra mety iseho rehefa anatiny ataontsika hoe fantoko anatin'ny fifidianana fa mialohan'izany aloha de mbola misy le atony hoe ny zava-dehibe ary zay ny mety votoatin'ilay dinika na fizaram-baovao natao tamin'ny mpanao gazety zay nataony minisy mpanjakana tamin'ny omaly nanazava tamin'ny akapokapobeny any le dingina ary raha ny fanazavana netiny moa zany de hoe voaja aloha nytetandro anaovana an'izany ataontsika hoe concertation nationale zany am'ireo zavatra mifariparitana fa hatao de voaja aloha zany hatreto ny fanatanterahana an'izany de nisy andreo le hoe dinika savaranonando na karazana hoe fikaonando savaranonando nytanterahana tamin'ny faritra anakifolo mba ahafahana mahita ny amin'ny ohatrotra ny ahoana ny tondrana zany zany tsy voatery ho lasitra ray zany fa mety misy mahasamy hafa azy ny faritra samy hafa de eo ihany koa le hoe namoana karazana drafitra anankiray zany ny fahavitan'ireo dia fikaonando savaranonando tamina faritra folo ireo mba hoentina indray any anivon'ny fokotany sy ny commune anaovana andrina milohan'le tena hoe anaterahana le tena concertation nationale fa itsakilany tsy araka nambara teo de hoe mandeha ihany koa ny fikaonando isaka tsehatra nanao zany teo ny eviny asa tanana ny fizantany amin'ny lafin'ny toekare na ny fanabeazana ny amin'ny lafin'ny fahasalamana ho avy ihany koa atao anatin'ny andro vitsy ny fikaonandohan'ny tanora ary anomboka eto Antananarivo io ary andeha amin'ny faritra raha araky ny fanazavana nomen'ny tompon'andraikitra sy ny au niveau ministère zay mivantana ny tanora savaranonany zay ao anatin'ny dinika fa mety misy resaka hafa ihany koa resahana ao aoriany reto fampifantarana vitsivitsy reto